Rakotina andrasana Jean de Dieu nanarako. Ny andraikitra zany eto anivon'ny ONG Voajanahary dia responsable parc véhicule. Mihoatra ny 10 taona no nanaovako ilay asako tato amin'ny ONG Voajanahary. Le asa vita tsara ary le fahitana koa ny mpiara-miasa sy le hoe le olona mandeha manao mission mahatanteraka tsara ny sakany sy andavany ny asan'ny zareo, fampiakina aty amiko zany le asa ataon'ny zareo any ambanivohitra any. Tena mila fitandremana daholo ny asa rehetrarehetra izay andraketako ato satria raha vao tsy mitandrina zany izaho eo ampanaovana ny asa réparation-na véhicule zany na moto sy fiara moa zany dia mananjary mampisy accident ohatra ireo mpiara-miasa ireo ka tsy mahatafita tsakany sy andavany amin'ile asa tiana ho tanterahina. Ny fahatsiarovana tena tsara indrindra angamba dia hoe mbola tsy tsaroako zany le miteto amin'ny anivon'ny Voajanahary hoe nisy fiara raikitra tany ambanivohitra any na tany ampanao mission ka tsy tafavoaka tany mihitsy fa dia nivela tany nandritra ohatra ataontsika hoe na dia indray andro ary na dia indray alina dia tonga soamantsara eto anivon'ny Fohibe izay tomobile panne na moto panne any ambanivohitra any. Ny hafatra izay tena hampitaina dia hoe atao tsara ny asa ary mazoto le fonao mihitsy zany hoe raha tsy ao anatiny ao le asanao sy le fo dia tsy sarotra ho vita ara-dalàna ary tsy handroso le asa izay ataonao fa manana zany herim-po sy herin-tsaina tena miatrika n'le asa izay tianao zany. Ohatran'ny hoe izay foana no ohatran'ny hoe sangisangy hatramin'ny ela be mihitsy na ny taloha na ny vaovao dia izay ihany no mbola mepita le hoe grand satria hoe tegna zany no anisan'ny lehibe manao an'izay na torohevitra zany na fanoroana amin'le asa madinidinika hoe zavatra tokony ho tandremana amin'le fomba fiasana na fitondrana ny fiara na fitondrana moto dia lasa grand foana zany raha vao miteny dia hoe zay teny grand ka.